Mihatsara amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny commune Imito indrindra ato amin'ny fokontany Antanivohitra izay notoloran'ny fitondram-panjakana na tobim-pahasalamana ambaratonga voalohany vaovao ato amin'ny taona 2020 ity avokatry ny fiara-miasa ny sombavambahoakan'i Madagasikara vita temy distriktan'ny Fandrinina sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mbola manana etaeta amin'ny anatsarana izany hatrany ny mponina any an-toerana miaraka amin'ny zanakapeleza ny ity fokontany na Tanifotsy ity atony fanatsarana ny pahasalamana sy ny fampianarana ary mbola misy ihany koa reo etaeta pampandrosoana hafa tokony mila tsaraina. Tsy nisy tobo fampiarahana dia ny dokotera Mpitsabo akabenina natanteraka an'izany rehetrarehetra izany. Dokotera anankiray fotsiny ny teto raha misy fivoriana dia misy abandonnement na poste mandritra ny 3 andro 4 andro mahatseo an'ilay dokotera fa amin'izao vanim-potoana izao zany afaka mifanolo dia mino somatoky anefa mihatsara. Io jiro moa zany zao sisa tena olana mino fa hen'ny fitondram-panjakana sara sy nysolontoena fitondram-panjakana tonga taty toerana ny etaetan'ny vahoaka ny ao velan'izay zany dia io lakilasy io tsy mety io lakilasy io satria tamin'ny taona 420 nanorenina n'io lakilasy io tafo-bozaka ny solosoloan'ny olona teo hatramin'izay. Raha efitran-tsekoly no navadika ho tobim-pahasalamana no nisy teto amin'ny fokontany Antanifotsy commune Imito hatramin'izay dia tamin'ity taona 2020 ity avao navita izao tobim-pahasalamana vaovao andraisana marary izao izay efa misy mpitsabo sy mpitsabo mpanampy amin'izao fotoana izao.